Efatra herinandro izay no lasa. Maro ny asa vita sy fotodrafitrasa natsangana, mitombo isatrany ireo mpanohana. Fandaharana manokana anaovana jeritodika ny asa vita ny zoma 9 novambra 2024 amin'ny 7 ora alina. Mpiara-miasa Dream In, IBC, Cool TV, Real TV, ASM Radio, Top Radio, tia tanindrazana. Tsotra, marina, mahomby. Efatra herinandro zao no nanam-porofony tahina Razafinjoelina fa olon'ny asa tokoa izy ka izay tenenina dia tanterahana. Fahalalana sy fiofanana ary asa maharitra ampisy vokatra azo sapaitanana amin'ny fiainan'ny mponina no atao. Nanomboka ny 14 ny volana Oktobra 2024 ny AMA na asa maharitra ho an'Antananarivo. Natomboka tamin'ny fanadiovana lakan-drano teny atao madinika izany ny toy teny an-dranomanalina izay nanomezana motopompe hitroka an'ireo rano miandrona. Zay aloha izao hatramin'ny nipetrahako teto dia tsy mbola nisy hoe nanome fitaovana ohatr'izao. Gaga nefa izay hoe olom-baovao aminay monsieur Tahiny fa napagaganay nefa ny tonga dia mitondra fitaovana izy ary tena isaoranay izany. Zay anay mihitsy ny tanàna teto, tompo tanàna teto izay mbola tsisy kandidana ohatr'izao hatramin'izay niainanay teto. Efa ho efapolo taona zao izay fa tsy mbola nisy nanolotra fanomezana ohatr'izao. Izy izany tena nafinaritra tonga nisy dia niasa mbola tsisy ohatr'izao. Tsy ambakan'izany ny asa natao teny Anosibe. Eny amin'ny loty isan'andro ity zany dia fijaliana, fahoriana. Rehefa indrindra moa fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao mijanona ny mponina ety amin'ity tanàna ity satria miakatsahana an-trano daholo ny rano maloto rehetra, ny fako dia miteraka aretina ho an'ny mpiara-monina rehetra izany. Nefa vao nandalo taty tahina Razafinjoelina omaly tonga izy androany to dia nandraindraikitra tety amin'ity faritra misy any ety satria izao fako rehetra rehetra ety to dia sady miasa amin'ny mpiara-monina loto miakatra eraky ny tanàna ny aretina maloto ka dia misaotra betsaka anazy zay. Mandragombady faharoa ny teny Anosoa, ny teny Ambodivona. Mahita an'le tetikazany le fampandrosoana an'le ty an-tanànako. Eto zao efa misy lavajany efa vita, ny jiro efa mazava, ny elakelan-trano efa milamina daholo amin'ny alina, natapaka ny jiro mazava foana vao mandalo eny amin'ny lalana. Le tetikazany ny azy mamparisika, mahafinaritra le tetikazany tonga dia mandrisika. Tsy mambava fotsiny fa tonga dia tanterahany azy, tonga dia tanterahany azy ny zavatra tenenina. Teo ihany koa ny fanolorana lalankely teny Andranomahery Akorondrano. Zavatra ataoko dia izao no tena asa be ny tanàna, manome asa mponina. Satria rehefa mahantra ny olona dia mianto mampanitra ny olona ny vahana, inona mampanitra antsika? Tsy misy asa. Ary anisan'ny tena nampiavaka ny AMA ilay jiro solaire natao indrindra hanazavana ny elakelan-trano sy ny tanàna ho fametrahana ny fandriampahalemana. Eto aminay izany dia maizina lava, maizina misy ny delestazy, maizina zao zany mba mahazo jiro mazava izay eto amin'ny manodidina. Amin'ny raha ohatra izao aloha zany ety efa misy mandeha ny Atsivonjeo amin'ny ora ohatra izao mihitsy dia amin'izao zany tena vahaolana be ao anay mihitsy ny fisian'le jiro satria voalohany indrindra koa ty lalana ity misy maternité ery Lolo ery dia anisany mba manazava sy manamora ny fivezivezen'ireo mpiteraka moa manafoana an'le asan'ny lahy le mpanendaka
satria tena lasa ohatrany hoe faritra mena mihitsy tato ato fatr'izay nisiny le jiro aloha dia mba nisan'ny vahaolana kely manafoana an'le mpanendanendaka madinika kely sandrina manokana misaotra ny tahina Razafinjoelina fa tena mazava ny tanàna. Jiro solaire manodidina ny 500 no efa naparitaka tamina toerana 20 mahery teto Antananarivo renivohitra. Vahaolana naroso manoloana ny krizin'ny rano, ny fandavahana vovona lavadrano 20 isa ny vita treto. Dia nandritra izay taona maro izay tompoko dia rano maloto ny sotroina tato. Tsy vita tsara ohatr'izao io fatsakana io zany raha tsy tahina Razafinjoelina no nirotsaka trehatra nanao ny fatsakana io. Dia izao vita tsara izao nahazo rano fisotro madio izay tompoko. Ka dia fisaorana no atolotra anazy Andriamanitra manakare-pahasoavana no amaly fitiana azy.